Ho an'ny zandrikely izay te hiangaly an'le izy raha te hivoatra sy hoe aharitra amin'le tontolo zany a dia asiana fitrandrahana kely. Miarahaba-tsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny fandaharana Cœur les Tips by Rex TV. Ho amin'ny androany dia tena miova kely mahazatra indray satria tsika zao teto mbola tsy niresaka mihitsy mahakasika ny resaka mozika fa matetika resaka vente en ligne, confiance en soi, madididina izay foana dia nisafidiany manokana i Sam ataoko hoe mpivoy ny mozika urbaine moa zany raha ny marimarina kokoa dia resadresaka mahakasika azy sy ny carrière musicale antsika ho amin'ity androany ity dia miarahaba Sam tonga soa eto aminay. Miarahaba ny idéal soa mankasitraka indrindra amin'ny fanasana eto amin'ny Cœur les Tips Sam Andrianary James. Isa Sam izy Sam Andrianary James. Andrianary James. Eny Sam. Nanomboka firy taona izay aloha no nisehatra teo amin'izay mozika urbaine izay? Efa aman-taonany ihany nanao mozika fa nanomboka hita zany tao amin'ny Tarka Codex 5 taona lasa izay nanomboka hoe hitan'ny olona dia hatramin'izao mbola eto foana. Fa raha nanaovako mozika efa mampolopolo taona ny maro ihany. Inona no tonga anao hoe eo amin'izay cadre urbaine izay mihitsy no safidianao satria matetika rehefa hoe resaka ohatr'izay dia lehilahy foana matetika no hita mivoy an'izay mozika nosafidianao izay. Tonga hivoy an'le musique urbaine manao soul, manao slow jam, R&B, misy fotoana misy jazz kely, tsy dia tena hoe rap be fa rap chanté kely, eny rap ihany moa zany fa chanté. Ny anton'izay satria izay no azahoako aina aloha voalohany indrindra, izay no azahoako aina dia izay koa ny ahafahako mamoaka ny zavatra tiako holazaina zany ao anatina hira. Somary tiako antanina kely ina mety mahasamihafa an'le hip hop sy le rap. Eny samy cadre ihany le izy fa le fomba fanehoana anazy tsy haiko ina mety mahasamihafa azy. Ny amiko manokana ny rap ao anatin'ny culture ny hip hop zany hoe mety mifameno zany le sa hoe ny hip hop misy ny danse, misy ny tontolo rehetrarehetra io fa ny rap ao anatiny. Culture hip hop ny rap. Dia inona ny ataoko hoe thème voizinao anatin'le hiranao fisehatra kokoa any amin'ny fiarahamonina ve zafitiavana sa afaka ohatr'izay mihitsy? Afaka anehoana zavatra maro be fa tsy voatery sosialy ihany ny mozika ataoko. Ny tontolo mozika misy moa zany amin'izao anatin'ny famoronana feno mihitsy miaraka amin'ny illicit soul dia tsy voatery hoe rap be foana fotsiny ny ataonay fa fangaro daholo ny hira-pitiavana, hira sosialim-bahoaka. Rehefa misy hevitra tiana maseho, rehefa misy inspiration dia afaka mamorona zavatra, karazana zavatra mety hoe tsy fahitan'olona. Izay tiana zany, izay inspiration tonga eo, izay aingam-panahy tonga eo dia afaka soratana daholo rehefa ao anatin'ilay mozika. Miisa firy eo zany izao ny sangan'asan'ny Sam amin'izao? Ny sangan'asako izao amin'izao fotoana izao izay efa nivoaka aloha mbola tsy mihoatra ny 10 raha ny ahy manokana fa raha ny fitoriana sy ny fiarah-miasa amin'ny olona efa maromaro kely, vitsivitsy ihany, efa maromaro mba tsy ilazako hoe maro be. Dia ny projet manaraka misy eo amin'ny 16 titres eo zany projet manaraka ny Sam hivoaka azy hoatsy. Somary telenao kely teo hoe miainga amin'ny aingam-panahy ny zavatra soratanao dia amin'izay mihitsy no antaniko kely hoe avy aiza no aingam-panahinao rehefa manoratra an'izay hira izay? Arakaraka ny fotoana sy ny fahalalahana amin'izao fotoana izao ny
fiavian'ny aingam-panahy amiko ohatra hoe rehefa misy fotoana kely manokana iny hoe mila manoratra dia eo miandriandry kely zao dia misy zavatra afaka soratako eto dia misy fotoana koa tampotampoka tonga tampoka nisy dia manararoatra mitsipitsipina dia tsy voatery hoe vita eo ny fa ataotsy kelikely dia avy amin'ny zavatra hitako eo amin'ny fiarahamonina koa ny azoko aingam-panahy matetika tsy voatery hoe zavatra iainana be zany fa misy zavatra foroniny saina sy ny hita maso. Ahoana indray ny hevitrao mahakasika an'ilay hoe rehefa olombelona mivohy ny gadona rap, hip hop sy ny maro hafa dia matetika lazain'ny olona foana hoe mpifoka moly ireny izy mialatsiny amin'ilay voambolana fa tena izay mihitsy no andikan'ny fiarahamonina malagasy azy. Ohatran'ny artista rehetrarehetra mivohy mozika hafa ihany afaka tsaraina ivelany daholo ny tsirairay fa ny vokatra ihany zany amiko no mitondra an'io vokatra ihany no mitondra an'io raha ohatra hoe tsara ny ataonao izay ataony za tsy miteny hoe mety na tsy mety mandray an'ilay substance fa le vokatra ihany zany no ny any zava-dehibe fa tsy adikevitra zany ny olona samy manana ny fomba azo ny aingam-panahy. Inona ny tanjona tianao apetraka hoe ataoko hoe fanampy lehibe apetraka ao eo amin'ny tontolon'ny mozika malagasy en général na ihany koa amin'ny sehatra ny mozika urbaine. Hivoatra foana anatin'ilay mozika ataoko dia tsy hoe ho fitaratra be eo ny mason'olona na ohatra izany fa ny amoaka foana ny mahazahana zany tsy hanao be anatra be sy ana be fa aneo an'ilay tena hoe maha-olombelona anao iny anatin'ilay mozika na dia misy ary ny tsy lavorariana sy ny tsy fataterana dia matetika iny koa ny herinao aneo be tsy dia aneo be an'ilay hoe hitsaratsara ny hafa sy ohatr'izany tsy izay ny tanjoko fa aneo an'ilay mozika tena hoe hitako hoe tsara zany hitako hoe izay ny tena izy aneo an'izay amin'ny mpiaino sy ny mpanaraka. Anisan'ny zavatra hitako ihany koa hoe rehefa gadikira rap na hip hop dia matetika somary le mifantsifantsy kely ireny foana en général ve tena izay tokoa le gadikira? Tsy voatery afaka manisy référence tsara be mba maneho ohatra hoe connaissance hafa kokoa fa tsy voatery hiklashe tsy voatery hanindronindrona olona foana arakaraky ny tsirairay ihany moa io rehefa anatin'ilay tontolon'ilay rap arakaraky ny tsirairay ihany fa na manokana aleoko kokoa miaino an'ilay rappeur manana référence mba ohatran'ny intelligent kokoa zany intelligent kokoa. Izy indray ary ny ataoko hoe mpivohy gadona hip hop na eto Madagasikara na any ivelany tianao iarahana miasa na ihany koa tena ankafizinao be. Ny eto toerana efa tsy izoviana amin'ny olona intsony io illicit soul, Zareo Telo Mirahalahy, Fatikila, Meji, Ashman, misy namanay be dia be ao mahafinaritra anahy daholo miaraka misy mbola tsy niara-niasa tamiko maromaro dia misy nefa niara-niasa tamiko dia ny any ivelany maromaro tsy dia manana olona hoe idole be manokana moa zany fa tiako daholo zao mihaino Olivia Dean dia tiako be mihitsy mihaino anazy tsy rap sy tsy pop be fa mahafinaritra anahy mihaino anazy. Tsikaritra ihany koa amin'izao sama eny amin'ny tambazotra tserasera eny misy an'ireny bandy kely be dia be ireny ataoko hoe te hivohy an'ilay gadona hip hop izy dia nefa ny ataoko hoe ny texte ao anatiny tsy dia mahazatra ny sofin'ny olona loatra dia raha ohatra hoe raha manana conseil ianao tianao ampita amin'izareo ireny mba tena hoe mba ampipetraka tsara an'ilay mozika zany satria raha ohatra hoe eto Madagasikara zao mbola tsy dia tena zatra loatra ny sofin'ny olona mihaino an'izay gadikira izay. Ho an'ny zandrikely izay te hiangaly an'ilay izy
amboarina kely angamba aloha ny écoute ny hainono ny sofina satria angamba niny no ataonao fitaratra amboarina kely aloha ny écoute satria misy dikany be ny zavatra hainonony misy dikany amin'ny olona ny zavatra hainonao matoa ianao efa be mpijery dia raha te angambany za tsy mbola andalana be raha te hivoatra sy hoe aharitra amin'ilay tontolo zany dia asiana fitrandrahana kely dia toy izy foana raha hitanao hoe ao anatinao ilay antso ao anatinao ilay feo ao anatinao ilay talenta dia izao dia toizatra ny farany foana fa tsy maintsy ho avy ny fotoana natara kely ary tsy manino fa somary nytenen'ny samy mateo foana ihany koa hoe illicite sol sady misoratra eo amin'ny akanjony ihany koa ny tiako antanina makasy an'izay hoe label ve izy io sa groupe tsy haiko hoe samihafa tsy haiko hoe inona samihafa zay label sy groupe zay label atao aloha ataoko an'izay fa ny label ve izy io sady label na mozika ny illicite sol no groupe no manager no producteur amin'ny nixa sy samy matreto no tafiditra sady manao kaskety maro be mihitsy zareo sady misy DJ ao sady designer mpanao zareo ihany zao manao antony rehetra zany alefaso ny commande eo amin'ny illicite sol efa nitenenao ihany zay resaka fiaramiasa zay raha misy olona zany te hiaresa aminareo na ohatra hoe anao t-shirt anao akanjo na anao clip dia aiza izy no manatona afaka tenenay koa ny lahatra na tsy manino afaka miresaka mivantana amin'ny illicite sol amin'ny pejy misy pejy vaovao misokatra eo amin'ny illicite sol dia afaka miresaka amin'ny Samandriana James ihany koa marana koa zay arany manahoana ny famokarana vokatra amin'izao fotoana izao efa misy ve ny manan-tanina any maromaro ny vokatra manan-taninao tsy teny betsaka fa ny akaiky indrindra zao dia ny zavatra efa mivoaka nesy Muji Solside amin'ny illicite sol ihany zay Sunshine zay efa afaka jerentsika eo amin'ny Facebook eo amin'ny illicite sol sy any amin'ny YouTube ao amin'ny Samandriana James ihany koa dia eny amin'ny réseau eny foana zay any amin'ny TikTok eny amin'ny Insta arao tsy tapaka fa mamoaka zavatra extrait tsindraindray eny dia mamoaka vaovao foana mahakasika ny album solo ako zay ivoaka tsy ela le efa natsipitsipiko tamin'ny voaloha teo hoe 16 titres zavatra tsapozina kely io fa aleo tsy miala lavitra maraparana antsika zarany hoe sama mba asio freestyle kely mba ahafantaran'ny olona ihany koa hoe fa mety misy mbola tsy malalaiky mantsy zany samy zany dia eto zany izy mamalala hoe ohatrany ahoana zany samy zany rehefa mihira ok ataoko tsy maintsy ho avy angamba no ataoko dia amin'izay mba carré tsara tsika nahoary Manomana zona fiadanana hatreto mankasitraka andra fihavanana zay tsy vitako amin'ny avy vitako amin'ny havanana tanjona no enjehana fa tsy ny namana lalana malama mety hoe ampenjera tampoka zay ratsy mipoaka tsara mety hoe afaty antoka fa ny fo mahery sainako mifantoka vina otratrany any an'ilay mamafy ny atoka tsy maintsy ho avy aho le toenkira tena mino fa tena niapita tsara tany aminareo tany ny toenkira dia makasitraka be be ensemble tonga teto aminay dia asa raha misy teny farany tianao apita ampijery ihany koa somany mpankafy nareo ny misaorana amin'ny fanasana mahafinaritra be mifandraisana fa mankasitraka indrindra idealy ndao arao ny pejy dia ao amin'ny Samandriana James izay mbola tsy mahafantatra izay mbola tsy nahita misy vokatra maro efa mivoaka dia ho avy koa ny vokatra vaovao maromaro ihany koa amin'ny illicite sol dia anokom-patanana kely any an-trano Elsa Princy sy ny ankizy kely rehetrarehetra manaraka
Bisous daholy. Dia mifanina rehetrarehetra kokoko. Dia izay fa mankasitraka ianareo koa nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany manaraka indray mitondra zava-baovao anareo foana Marjana Konteko misaotra ny overdressing izay ampiara-miasa amintsika. Dia izay fa manaraka ary dia veloma manaraka indray. Hello.